Hello! Ianatra isika androany phrasal verbs anaky efatra. Izany hoe ny phrasal verb dia fitambarana verbe miaraka amin'ny préposition. Hijery manoka isika momba ny préposition about. Indraindray manko diso ny préposition ampiasaintsika indraindray dia tsy mivoaka ilay zavatra tokony tenenina. Dia raha ireto izany no tianao tenenina dia tadidio fa about no préposition miaraka aminy. Voalohany dia ny talk about. Izany hoe miresaka momba ny. Hijery ohatra isika. Let's talk about our plans for the weekend. Izany hoe andao isika hiresadresaka momba ny programantsika amin'ny weekend. Ny faharoa dia ny think about. Izany hoe mieritreritra momba ny. Ohatra, I really need some time to think about it. Tena mila fotoana be za eritreretana momba n'izany. Fahatelo arany ny know about. Mahalala na mahafantatra momba ny. I don't know much about the history of this place. Izany hoe tsy dia tena fantako loatra ny tantaran'ity toerana ity. Farany ny dream about. Izany hoe manofy momba ny. Ohatra, last night I dreamed about flying through the clouds. Tamin'ny alina dia nanofy nanidina teny amin'ny apakapaka teny. Dia izay no tadidio indray manomboka androany hoe miaraka amin'ny about ireo verbe ireo raha ohatra ka ireo izay efa nolazaiko ireo no tianao tenenina.